Hi everyone, hello everybody, manaraka an'ity chaîne ity ary aty ampiandahagna dia azadigno ny subscribe ny channel tsika sy ny zavatra fa ohatrohatran'izany. Androany isika iresaka mikasika any Farao izay lehilahy rastarasta ao amin'ny tarika THT. Nanaitran'ny maro raha ny fanambarany Farao THT tao amin'ny pejiny tamin'ny omaly izay nilaza manao hoe rakitsary ary sanganasa iray farany iarahako amin'ny tarika THT ivoaka amin'ity farany taona ity. Dia tsy ho anisan'ny mandrafitra izany tarika izany intsony aho fa araho hatrany pejy ho izy. Akory anefa ny fahagagany maro ary akory anefa ny fahaterany maro raha vantany vao nahita io publication nataon'ny Farao page official io. Maro ny naneho ny heviny tao amin'ny komantera ary maro koa ny nanakiana izay nilaza hoe tao amin'ny tarika THT ihany no nafantaranay ho anao ary ao ihany ianao no milay fa raha vao mivoaka ao amin'ny tarika THT ianao dia tsy milay. Arak'izany hoy aho dia maro ny fanehoan-kevitra izay navoaka nireo mpankafy ny THT tao amin'ny pejiny Farao officialy. Misy ny nilaza hoe aza mandeha miantsoantso mitomany fa misy kosa no manao daigany be hoe raha tsy anaiky zahay dia ahoana ilay. Ao ny miteny hoe izay ny mahavoa ny artista malagasy rehefa malaza dia mifanipaka miseho fa hoe izaho raha miala ato de tsy alaza tsony ity nefa sola niaraka ihany rasta ve vo ifanary. Misy manao fanehoan-kevitra ohatr'izany mitsy aza ao anatin'ny commentaire-ny pejiny Farao officialy. Tsy haintsika ny tena zava-misy fa manan'antony ny zava-drehetra fa hoarantsika eo ny tohiny safidy ny olombelona fa anjanahary ny lahatra ary ny olona tsirairay samy tompony andraikitra misafidy izay raisiny fa mety mahasoa azy matoa izy nandray izay fanapahan-kevitra izay fa ny alina manko mitonga fisainana ary rehefa mihodina ny ora manova ny fanapahan-kevitra. Mbola harahantsika eo ihany ny tohiny mikasika ny fanambaran'ny Farao page izay nilaza fa hoe rakitsary ray ihany no farany hiarahako amin'ny tarika THT dia tsy ho anisany ho anaty tarika intsony aho. Engany ho nofy etoandro zany, engany ho kopakambava sy mahovava ririnina izany fa tsy ho tena hoe zavatra marina. Engany hiova safidy izy mba hijanona amin'ny tarika THT foana fa zany ny tena milay ilay THT misy Farao sy Farao ao anaty THT. Zay ho ary ny oela tompoko lahy sy tompoko vavy ny ela tsy maintsy nodiavina fa mbola ho arantsika eo ihany ny tohiny mikasika any Farao izay ao amin'ny tarika THT. Mankasitrika antsika rehetra navita ny video hatramin'ny farany, mankasitrika mankateligny tsy voavaly raha ny soa vitanareo fa Andriamanitra manankarem-pahasoavana ny hamaly azy araky ny habeny andrafony ary azadino ny mi-abonné ny chaîne YouTube-ntsika, apetraho ny commentaire ao amin'ny video sy ny zavatra hafa ohatrohatran'izany. Zay fa veloma vetivety gaby oie, ciao ciao.